Mbola faly miarabanao indray zahay manaraka izao fandaharana izao. Ny fandaharantsika moa dia miresaka mahakasika ny herisetra eny anivon'ny tontolo misy antsika eny. Koa ny amin'ity an'io isika dia hiresaka mahakasika ny herisetra izay misy eny anivon'ny haino aman-jery. Koa indro ary ny fampahafantarana izay hoentin'ny namantsika fa Soandriam-Paratiana mahakasika izany herisetra eny anivon'ny haino aman-jery izany. Manara-finaritra ary tompoko. Amin'ity resaka mahakasika amin'ny ady amin'ny herisetra ity, na ny hoe andeha hanao tsia amin'ny herisetra, dia hiresaka indray isika anio ny amin'ny haino aman-jery. Inona indray no zavatra aseho an'ity hoe na zavatra resahantsika ao anatin'izany hoe haino aman-jery izany. Fantatsika tsara fa manana hery miasa mangina eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny haino aman-jery, ary manolokolo ny maha olona ny olona mihitsy ary indraindray ity haino aman-jery ity. Matetika ny zavatra rehetra dia faritan'ny haino aman-jery. Hita hoe ny zavatra tsara dia matetika izay asehon'ny haino aman-jery. Dia iny ny eritreretina hoe tsara. Dia ohatra hoe ny lamaody izany izao, dia izay asehon'ny haino aman-jery na atao publicité dia iny ny tsara. Ka izay tsy manao an'iny dia lazaina hoe tsy maharaka na hoe ratsy ny zavatra anankiray satria tsy mitovy amin'ilay aseho amin'ny haino aman-jery. Be da be ny zavatra ampianarina sy zaraina ao anatin'ireny haino aman-jery ireny izay manova ny fiainantsika olombelona mihitsy, manova ny toe-tsaina ary mamboatra ny fomba fiainana sy ny fomba famindra mihitsy aza. Tsy vitany hoe eo ny télé, ny vidéo, ny film isan-karazany, fa ahitantsika ihany koa ny tambazotra tserasera isan-karazany dia misy zavatra be da be zaraina ihany koa ao anatin'izy ireny izay manova sy mikolokolo ny toe-tsaintsika ary mamaritra mihitsy ny hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, ity tokony atao, ity tsy tokony atao, ity azo alain-tahaka, ity tsy azo alain-tahaka. Izany zavatra izany dia misy vokany be da be eo amin'ny fiarahamonina, ary anisan'ny teboka ngezabe anankiray izay mahatonga ny herisetra tafiditra eo amin'ny fiainan'ny olombelona ihany koa. Betsaka ny zavatra atoro sy ampianarina ao anatin'ny haino aman-jery izay miteraka herisetra. Reny film misy herisetra isan-karazany ireny. Eo ihany koa ireo horonan-tsary izay mamofady aseho ary zarazaraina eto sy eroa, mitarika ho amin'ny herisetra avokoa izy ireny. Mihena manko ny atao hoe moraly. Mihena ny fatakarana ny zavatra tsara ary mihena mihitsy ny fahaiza manavaka rehefa ireny ny be da be tafiditra ao anatin'ny saintsika ao. Miova mihitsy ny toe-tsaina, miova ny toetra ny olona tsirairay, ary matetika ary dia aseho amin'ny ireny haino aman-jery ireny fa rehefa mahay mamono ianao, mahay miady ianao, mahay manao herisetra ianao dia iny ianao natao hoe matanjaka sy malaza. Be da be izany ny zavatra simba amin'ny alalan'izany haino aman-jery izany raha ohatra ka tsy mitandrana. Ny tanora zazalahy zazavavy dia miditra aloha be amin'ny atao hoe fitiavana satria izany no asehon'ny haino aman-jery. Mbola ao anatin'ny taona kely mihitsy, azo atao hoe ankizy mihitsy ary, dia miditra ao anatin'ny fitiavana satria izany no aseho ao anatin'ny horonan-tsary isan-karazany. Mbola kely dia efa miditra amin'izany. Ireo herisetra ao anatin'ny fanambadiana, ireo herisetra eo amin'ny zatovo isan-karazany dia hita ao anatin'ny haino aman-jery sy ny horonan-tsary izany. Ary matetika dia reny no ianarana satria toa mahafinaritra ny manatanteraka azy.
Ankoatran'izany moa ny fanehoanan'ireo zava-mahadomelona isan-karazany sy ny heriny izany dia mahatonga ny tanora te hanandrakandrana satria mahita zavatra ao anatin'ireny haino aman-jery ireny hoe ity mety mahatonga an'izao, ity mety mahatonga an'izao, andeha koa mba hanandrana. Ny toe-tsain'ny tanora rahateo moa efa tafiditra ao anatin'ilay taona ny tia manandra-kandrana dia latsaka ao anatin'izany herisetra izany. Inona ary ny tokony hatao mahakasika amin'ity haino aman-jery ity? Ny zavatra ho jerena ao anatiny dia aoka ho sivanina tsara. Marina hoe maro ny tombontsoa izay azo avy amin'ny haino aman-jery, fanitarana ny saina, ny fitomboana sy ny vaovao isan-karazany, be da be ny zavatra tsara azo raisina ao anatiny, kanefa betsaka ihany koa ny lafiratsy raha ohatra ka tsy hay ny mijery izany. Izay indrindra no mahatonga antsika hiresaka mahakasika an'ity ao anatin'ity ady amin'ny herisetra ity. Tsara resahana izany satria ilaina ny mandinika sy mamakafaka izay vao mihinana, fa tsy hoe hohanina mambolony ka manjary mitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainantsika. Izay mahakasika ny indray ary. Fanazavana misy kokoa mahakasika izay herisetra eny anivon'ny haino aman-jery izay indray no entin'ity vahintsika manaraka ity. Faly miarabanao izahay amin'izao fandagana manokana izao, resaka mikasika ny ady amin'ny herisetra isika fanadidina no tanterahana tany Morondava faritra Menabe no entina hoanao anio mikasika izany hoe herisetra izany, inona ny karazany, inona ny tsara ho fantatra. Andeha arahantsika hatramin'ny farany ity fanadidina fohy tao amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany tao Morondava ity. Ny atao hoe violence basée sur le genre na hoe herisetra mifototra amin'ny maha olona dia ny ao amin'ny andininy voalohany larina faharoa amin'ny lalàna 2019-008 no mamaritra azy. Ny atao hoe herisetra mifototra amin'ny maha olona zany dia ny herisetra rehetra atao amin'ny olona anankiray noho ny mahalà na mahavavy azy ka miteraka fahavoazana na amin'ny vatany na amin'ny sainy na amin'ny ara-pananahana izany, ary mety manotoina ny fiainany maso-mahoaka na ny fiainany manokana. Izay herisetra mifototra amin'ny mahalà na mahavavy, izay zany le violence basée sur le genre. Ny herisetra indray na hoe violence sur mineur dia izay karazana herisetra rehetra, mety ho herisetra ara-batana, mety ho herisetra ara-nofo, mety ihany koa herisetra ara-moraly izay atao amin'ny zaza tsy ampy taona. Ny atao hoe zaza tsy ampy taona dia ny olona rehetra latsaky ny 18 taona. Izay zany no atao hoe zaza, ka izay herisetra atao amin'ny olona latsaky ny 18 taona dia azo lazaina daholo izay hoe violence sur mineur. Ny herisetra mifototra amin'ny mahalà na mahavavy kosa dia tsy mifidy na olona ampy taona na olona tsy ampy taona, fa na olona tsy ampy taona na olona ampy taona aza no iarany herisetra noho ny mahalà na mahavavy azy dia efa afaka ataontsika ho herisetra mifototra amin'ny maha olona, izay na hoe violence basée sur le genre. Afaka mamimotra kely ianao mikasika an'ilay hoe herisetra ara-moraly. Ohatran'ny olona mety fiseho an'izany herisetra ara-moraly dia tsaintsika, tsain'ny famafina ny fiaina mijery izy. Vavy tsy miteraka dia ho rabirabiana amin'izay izy hoe ianao vehivavy momba vatoko boribory, ohatran'izay zany afaka lazaina amin'izay. Nanao ahoana nefa ny akon'ny fanapariahana ny lalàna mikasika ity ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalà sy ny mahavavy ity? Nisy vokany teto Morondava ve ny fanentanana momba izany lalàna izany? Mikasika ny aty amin'ny faritra Menabe aloha zany dia miteraka nisy ihany ny fiovana satria lasa samy toro zany ireo olona mahatsapa fa hiarany herisetra mifototra amin'ny mahalà na mahavavy. Tsy ny zaza tsy ampy taona ihany no voakasika io lalàna io mantsy fa tafiditra amin'izany koa na ny olona efa ampy taona izay mahatsapa fa hiarany herisetra mifototra amin'ny mahalà na mahavavy.
Ny tena betsaka zany a dia ny herisetra amin'ny zaza tsy ampy-taona aloha zany misy, dia misy ihany koa ny hoe vehivavy mandeha mitory fa tsy miantoka azy ohatra ny vadiny, na koa hoe tsy miantoka azy ny raim-pianakaviana tsy mianly ao an-tokantrano. Dia iny moa zany resaka ady madio matetika no andehanan'izay. Fa ny herisetra amin'ny zaza tsy ampy-taona koa dia betsaka no voarainay. Matetika zany herisetra aran'nofo no misy, dia misy ihany koa zaza iaran'ny herisetra hoe iaran'ny vono. Matetika le ankizy miasa manolona reny zany, dia reny no misy. Raha nanontany tao amin'ny population zany dia hoe eo amin'ny 20 isam-bolana eo zany nitrangana herisetra amin'ny ankizy indrindra be lehibe amin'ireo zany fanolanana amin'izay aran'nofo. Raha ohatra hoe eo amin'ny 20 isam-bolana eo voaray ary mety firy io tena tonga aty aminareo, tena efa betsaka be le tonga aty aminareo raha oharina amin'izay hoe tranga amin'seho voaray any amin'ny fitalevam-pianatra zay nefa be lehibe koa mbola tsy tonga any amin'ny fitalevam-pianatra fa any amin'ny fiarahamonina. Ny avy any amin'ny fitalevam-parotry ny mponina aloha zany ny ankamaroany dia tonga aty aminay daholo ny raharaha, indrindrandrindra resaka herisetra aran'nofo dia tena mahasarotiny ny fitsarana ny mikasika an'ireny. Dia ny herisetra aran'nofo zany tsy azo atao mihitsy ny hoe mifandamina fotsiny atao resaka mpihavanana any le izy, fa tsy maintsy hoentina aty amin'ny fitsarana. Ary ny fitsarana dia tsy maintsy manisy tohiny foana ny resaka herisetra aran'nofo atao amin'ny zaza tsy ampy-taona. Dia raha dia amin'ny taon'ity manokana zao izahay dia efa maromaro ny raharaha aran'nofo voaray anay mahakasika an'izay ao. Akoatran'izay tany amin'ny population dia misy koa ny olona tory direct tany amin'ny polisy na amin'ny zandary, dia mbola raisinay daholo reny. Na tamin'ny taona lasa na ny amin'izao fotoana zao dia maro ny voaray mahakasika ny herisetra aran'nofo atao amin'ny zaza tsy ampy-taona. Inona ny olana mikasika an'izay fampiaran-dalana izay raha hoe misy ny olana satria mbola misy koa zany na ny olana sy tonga ny fitalevam-parotry. Inona ny olana mety hoe nidingana tongavana aty amin'ny fitsarana ve sa mety hoe misy rafim-piarahamonina manokana sa inona ny olan'ny olona zany aty fahitanareo tokony andraikitra misahana izy? Ny olana voalohany aloha zany dia eo le hoe tsy fahatongavany aty amin'ny fitsarana, satria matetika ile olona zany ohatra raha samy fianakavianao no iaran'le herisetra dia menamenatra zareo amin'iny, satria hoe olana mpianakaviana ohatra hoe sanatria hoe ray kelin'le zaza nanolana azy, dadilahy iny nanolana azy, dia amin'iny zany matetika menamenatra eo zareo dia tsy sampitory. Misy ihany koa tratran'ny tsindry avany le ray aman-dren'le iaran'le violence, na hoe olona manamanana na hoe olona atahorana eo amin'ny tanàna le olona le nanao an'le izy dia tratrany tsindry avany le ray aman-dreny, tratrany menasy hoe roanay amin'ny tanàna, ataonay an'izao, dia tsy sampitory kary zareo amin'izay. Nefany izahay dia mampirisika foana, ary raha maheno an'io zany na ny mpitsabo na ny polisy raha vao maheno fotsiny resaka fanolanana indrindraindrindra dia tsy maintsy miteny foana hoe mitory ianareo mba tsy hidiran'ny zareo koa zany, satria ny olona rehetra izay mahatsikaritra fanolanana na herisetra amin'ny zaza tsy ampy-taona dia afaka mitoroka daholo. Manao dénonciation moa zany le filazana azy, mitoroka hoe misy zaza iray herisetra ary, dia mandeha ho azy amin'izay ny fanenjehana amin'izay fotoana izay. Rehefa misy ny fitorohana zany dia afaka atao ny famitorana, dia afaka mandeha foana ny fanenjehana. Dia amin'izay fotoana izay zany le olona izay manao dénonciation mila mba mandresy lahatra an'ireo ray aman-dreny koa anamafy an'le dénonciation izay amin'ny alalan'ny fitoriana, dia mandeha amin'ny mpitsabo zareo mandeha amin'ny polisy sy izay rehetra afaka mandray azy mandra-pahatonga an'le raharaha aty amin'ny fitsarana. Dia matetika ihany koa rehefa efa lasa le fanenjehana, migadra le voatazona ponjavonjomaika ohatra le olona nanao an'le fanolanana, dia aniny koa zareo dia mety tratran'ny pression indray avany indray hoe migadra ny havanay, dia tambatambazany vola any ohatra le ray aman-dreny hoe andao nareo andeha ataonay an'izao, dia iny le ray aman-dreny fa hoe hisintona fitoriana. Dia reny koa zany dia tena mba singaninay manokana mihitsy sy iangavianay ny ray aman-dreny hoe aza manaiky rebereben'olona amin'ny vola re tompoko, fa tsy misy sarobidy mihoatra ny zanaka angambany.
ka tsy hoe andeha alohan'olona vola zao tapitrisa ianao na zao tapitrisa dia hisitona fitoriana satria ny fitsarana izay ny fiarahamonina raha sarotiny dia isika ray aman-dreny indray ve no tsy ho sarotiny amin'ny zavatra niatra tamin'ny zanatsika ary matoa ny olona ny hita amin'ny fonja nahitana vesatra izay tsy tokony mihitsy ny hoe noho izy migadrao dia andeha ampalahelo noho ianao tambatambazan'ny fianakaviany any vola dia andeha hisitona fitoriana fa hoe nanao fandaminana iny koa izany anisany anankiray tsy hoe misakana fa manohintohina an'le anay hoe sanatria hoe ohatrany hoe ny fitsarana indray no andeha anasarotra zavatra nefa ireo ray aman-dreny no lasa tsy taditady tsy ho sarotiny tsy dia betsaka fa misy miseho izany indraindray fa efa aprisihana foana zany ny ray aman-dreny hoe na misy aza manao an'izany fandaminana resaka fihavanana zany fa tsy mety zany zay manjary ohatrany hoe mampirisika an'le olona indray hoe rehefa manampitamby an'le ray aman-dreny ka izany dia vitavita fotsiny izy ity fa ny fitsarana zany dia tsy mijery an'izay fianatsoana fitoriana izay fa sarotiny amin'ny resaka fanolanana herisetra ara-nofo atao amin'ny zaza tsy ampy-taona mandeha foana ny fanenjehana fa izy ireo no mihevitra fa hoe mety anamaivana an'le sazy ve inona hoe mety ampaninina fa ny fanenjehana nefa mitohy foana ary tsy antony ampienany tsy mamafa an'le eloka zay zany tsy mamafa ny eloka fa izy ireo no mihevitra fa ohatrany hoe misy aniny dia andeha hisitona fitoriana aty le mpitory dia hoe tony tsy misy dia nefa tsy izay fa mandeha foana ny fanenjehana mandeha foana ny fampiarana ny lalàna miatra foana ny sazy na misy an'izay ary ny tahotra matetika no mahazo ireo mpitory indraindray manakatao ilay olona notoriana na koa ny fianakaviana manodidina mandraoana ireo mpitory ireo matetika fotsiny izany le ray aman-dren'le zaza hiaran'le herisetra matahotra ry zareo izany rehefa hoe tena mitoroka aty amin'ny fitsarana matahotra izy le zay hoe le fiarahamonina any avy eo rehefa miverina any hoe mety anahoana fa misy indray moa izany ny olona tsy mijery an'izay fa matahotra foana le ray aman-dreny hiverina any amin'ny fiarahamonina izany hoe raha ohatra hoe sarotiny le olona le mpitory na hoe le havany le toriana somary ohatra hoe misy influence amin'ny fiarahamonina ve ohatra manakambara amintsika indray ny baiboly mahakasika ity loha-hevitra izay nojerentsika androany ity ary mbola hiaraka amin'ny namantsika vadisoandriam-paharatina indray tsika ao anatin'izany torohevitra izay homeny baiboly antsika izany raha izay indray ary mahakasika n'izay zavatra rehetra no heno itsika izay inona indray ary no ambaran'ny soratra masina inona no ambaran'ny soratra masina mahakasika n'ity hoe aino aman-jery ity ny soratra masina dia manambara amintsika fa ny zavatra jeren'ny maso dia misy fiantraikany be eo amin'ny fomba fiainana misy fiantraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra ary indraindray raha ratsy ny zavatra jerena dia manjary mitondra fihetsika ratsy sy mahatonga fiainana sy mifanaraka amin'izay tokony ho izy ny fanapahan-kevitra sy ny fitondrantsika ny tenantsika andenga hijery ohatra anankiroa ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika tantara anankiroa fotsiny no raisintsika ahitantsika hoe misy vokatra lehibe eo amin'ny fiainantsika ny zavatra jerena ny Genesis 3:1-9 dia manambara antsika ny andohan'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao. Genesis 3:1-9 Eva no resahana eto.
ary hitandray vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry dia nanotaza ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana dia izay dia naninona tafiditra ny fahotana ary nitarika napiditra ny fahotana karazany rehetra teto amin'ity tany ity ao anatin'izany ny herisetra ny zavatra nojerena nodiniana nafinaritra ery ny jery an'ilay voankazo rehefa nataony Satana hoe ity tsara ity fihinana ary mampahendry io na amin'izay nareo ho tahaka an'Andriamanitra dia hitany fa tao tena tsara ny fijery azy dia nihinanany latsaka tao anatin'ny fahotana noho ny zavatra nijereny sy nohenoiny i Eva niaino sy niresaka tamin'ilay mpaka fanahy izy dia nijery an'ilay voankazo izay mahatsiriritra izy dia adinony avokoa ny zavatra tsy tokony atao rehetra sy ny nandraran'Andriamanitra izany dia latsaka tao anatin'ny fahotana ny olombelona misy fiatraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra ny haino aman-jery ny zavatra jerena sy hainoana tantara anankiray ihany koa no jerentsika dia ny amin'ny Davida andeha indray jerentsika ny mahakasika an'izay ny Samuela faharoa toko faha 120 Samuela faharoa toko faha 120 dia ny 9 ka hatramin'ny faha-efatra ny 9 faha-4 ary ny 9 faha-5 ny fanapahan-kevitra no raisiny andeha nke jerentsika Samuela faharoa toko faha 120 9 faharoa ka hatramin'ny faha-efatra sy ny 9 faha-4 ary ny faha-5 izao zava-nisy ary noho ny arivariva dia niala tao am-pandriany Davida ka mitsangatsangana teo an-tapon'ny lapa ary raha teo izy dia nahatazana vehivavy mandro ary raha vehivavy dia tsara tarehy mate hijery ary Davida dia naniraka ny tany ny amin-dra vehivavy ary nisy nanao hoe tsy iny va ny Batseba zanaka vavin'ny Eliama sady vadin'ny Uria Tita ary Davida naniraka olona ka napaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriny dia hatreo tapahantsika hatreo rehefa nahita Davida no jereny tsara no dinihany indray zavatra hitany dia nafinaritra azy dia nanjary latsaka tao anatin'ny fitsangatsangana izy io zavatra jerentsika io tsika mety mieritreritra hoe film jerenay na zavatra be da be indray ao anatin'ny Facebook ao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny dia misy zavatra karazany mamoafady marobe olona mitanjatanjaka izany no jeren'ny ankizy ny tanora ny olon-dehibe koa azy ary ny fijerevana an'ireny dia mamolavola toe-tsaina ao anatintsika ao izay ahatonga antsika ho latsaka i Davida dia mpanompon'Andriamanitra efa zatra niaraka tamin'Andriamanitra betsaka ny adina hatrehany nandresy izy niaraka tamin'Andriamanitra fa teo anatrehany zavatra nijereny anankiray dia latsaka tao anatin'ny adisoana sy ny fahotana goavana izy toy izantsika hoe nitarika tamin'inona izay zavatra nijereny Davida izay tsy nijanona teo amin'ny fijangajangana izy fa ndeha ho toy izantsika ny 9 faha-4 sy ny faha-5 ary noho ny maraina Davida dia nanoratra taratasy ho an'i Joaba ka nampitondrainy an'i Ori izany ary izao izany ny zavatra nisoratany tao amin'ilay taratasy arosinareo amin'ny ady mafy Ori dia ilao izy mba hasiana ho faty nanao tetika be da be i Davida teo alohan'io azontsika tao ny mamaky ny tantara vakio an-tsakasy andavana izany dia ho hitantsika nanao tetika be da be izy rehefa nitoejaza i Davida dia mba tsy ahafantarana hoe izy neny jangajanga kinanjo tsy naombo ny tetika dia nitarika ho amin'ny famonoan'olona izany
ary maty iory vadiny Batseba. Fahotana lehibe no naterak'izay fijerena izay. Ny fijerena izay mitarika ho amin'ny fitsiritana dia milatsaka ao anatin'ny fahotana lehibe. Zany ny zava-misy rehefa avelantsika hanjaka ao anatintsika ny fijerena n'ireny zavatra mahamoa fady sy tsy tsara rehetra izay atolotry ny hainao manjery ireny. Ary reny matetika no be mpijery satria reny no eritreretin'ny olona hoe tsara. Reny no zarazaraina be da be ao anatin'ireny hainao manjery ireny. Raha tsy mahay isika dia potika ny toe-tsaina ary tsy ho foana mihitsy ity herisetra ity. Andeha ho foanana ny herisetra dia mila mitandrina eo anatin'ny zavatra jerena. Ny zavatra jerena sy hainoana tokoa mantsy dia mamolavola toe-po izy io. Ary ao anatin'ny fo sy ny sainao no manomboka ny asa rehetra. Andeha nge jerentsika ny marika 7 Marika 7 ny 1:20 sy ny 2:20. Marika 7 1:20 sy ny 2:20. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina sy ny fahadalana rehetra. Inona moa zany fa tsy ny herisetra? Ny herisetra koa dia tafiditra ao anatin'izany avokoa. Avy ao amin'ny fon'ny olona no avian'izany. Avy aiza nefany ny mahatonga azy ao am-po sy ao an-tsaina? Avy amin'ny zavatra jerena sy hainoan'ny sofina. Izany no mahatonga antsika miresaka hoe mila fitandremana avokoa izany rehetra izany. Inona no tokony atao? Inona ny torohevitra omeny tenin'Andriamanitra antsika? Ny Filipianina 4:4 no andeha ho jerentsika. Filipianina 4:4 ny 5. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, ary na inona tsara laza, raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Atao ohatr'izany ny fijerentsika ny hainao manjery. Andeha ho fidina tanteraka izany ka izay tsara, izay misy ny marina, izay misy ny madio, izay misy ny atsaram-panahy, reny no heverintsika. Andeha ho sivanina izany. Ka rehefa hitantsika fa hanimba ny fiainantsika, hitantsika fa ratsy, dia andeha tsy ho jerena izany. Andeha ho jerentsika ihany koa ny toko sy andininy anankiray farany. Ny mpitoroteny 12:7. Satria indraindray isika dia mihevitra fa tanora dia mila maharaka an'izany. Satria ny namana dia ireny no jereny, ka rehefa tsy manao an'izany ianao dia toa ohatran'ny anisan'ny hoe tara, anisan'ny hoe tsy mahomby, anisan'ny hoe ratsy eo anivon'ny namana sy ny fiarahamonina. Dia aoka ho fantatsika fa io zavatra ataontsika io dia misy farany. Antenga eo vakiantsika. Mpitoroteny 12:7 izao nambarany. Ny faliry zatovo dia ny mbola tanora ianao. Ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny masonao. Kanefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Manana safidy isika, tsy terena isika. Andriamanitra tsy manery, manana safidy. Kanefany aoka hozy izy ho tsaroantsika fa hoentina ho tsarana amin'izany rehetra izany. Malalaka isika amin'ny safidy. Ry tanora namako, ry ray aman-dreny, malalaka ny safidy. Betsaka ny zavatra omen'ny hainao manjery, kanefa aoka ho tsaroantsika fa ny zavatra ataontsika dia ho tsarain'Andriamanitra. Andray ny valin'ny asany avokoa ny tsirairay avy na oviana na oviana. Ka andeha hitandrina isika mba ho hajanontsika ny fanaovana vapoana, ny fijerijerena foana, ny fiainonana foana, ka hifarana ihany koa ho hajanontsika
ny herisetra. Mino aho fa nandraisantsika fanapahan-kevitra indray izay zavatra noresahantsika izay, ka ho sivanina ho tandremana ny zavatra rehetra izay atolotry ny ainao manjery atsika, na tanora isika na lehibe na ny antitra koa aza, dia mba samy andanjalanja izay zavatra tokony atao. Andeha hoentintsika mba afaka indray ny fanapahan-kevitsika tsirairay avy. Andriamanitra rainay tsara indraizany an-danitro, atolotra ianao mandrakariva ny saotra ny tera ny laza fa efa anao izany. Isaoranay ianao manokana ny afatra izay nomenao anay. Betsaka tokoa ny zavatra fafin'ny Satana eto amin'ity tany ity. Betsaka ny zavatra atolony eo anoloanay, asehony eo masonay, lazainy eo antsofinay, tahaka an'izay efa nataony tamin'ireo ray aman-dreninay voalohany indrindra. Dia mbola miezaka izy manaparitaka n'izany eo anoloanay. Ny hamandrika anay sy ny hanimba anay nefa ny tanjony amin'izany. Hampitombo ny herisetra eo amin'ity fiainana ity ny tanjony amin'izany. Andriamanitra, ampio izahay mba hiaro ny tenanay amin'izany. Omeo anay ny fandresena, omeo anay ny hery mba hahatonga anay handresy ilay ratsy, tsy hiditra amin'izany toetra ratsy sy ny fiainana ratsy izany izahay. Ampio ny tsirairay avy aminay izay nanapa-kevitra ankehitriny, mba tsy hirotsaka ao anatin'ny herisetra noho ireny zavatra zaraina sy jerena amin'ny ainao manjery ireny. Ampafantaro anay ny marina sy ny tsara. Aoka ny fanahinao no hitarika mandrakariva ny tsirairay mba hahafantatra ny tokony atao, mba hifidy ny zavatra tsara mandrakariva mba handeha araka ny sitraponao. Diovy izay ho afaka amin'izay tsy nety rehetra nataonay teo aloha. Tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Ankasitrahana isika noho ny faharetantsika nanaraka an'izay fandaharana izay. Hatreo indray ary ny amin'ny anio, ny rarianay dia andray ny soa ary andray ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra izay ndraisintsika sy amin'ny alalan'ny teny rehetra izay norenesintsika ihany koa. Dia mirary soa antsika mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Ankafaly indray